Tengi Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Loltranao ny fampalalam-baovao. Ny fiainan'ny fiampitoana iasan'ny filoham-pirenena 10 andro araka ny datim-pifidianana natolotry ny CENI no antony tsy mbola nakatoavany izay atolo-kevitra momba ny datim-pifidianana izay. Nilaza ankila ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta androany fa mbola eo am-pandiniana izany ny fitondram-panjakana ankehitriny. Nolavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fangataham-panazavana napetraky ny filan-kevitra ambony misahana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitandalana mikasika ilay requête napetraka ireo solombavam-bahoaka. Midika izany fa tsy misy intsony ny séparation de pouvoir ka mampikorotana zavatra maro eto amin'ny firenena. Maro ireo zon'olombelona tsy voaja toy ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara ho ny firaisamonim-pirenena Observatoire de droits de l'homme piditra anatin'ny charte nationale ka tsy tokony hisy ny teritery. Lehilahy iray 25 taona no lasibatry ny fankana taova atao amin'ny commune ambanivohitra Manjakandriana distriktan'ny Mahanoro ny zoma 7 martsa lasa teo. Vatana mangatsiaka no hitan'ny fokon'olona nanjavona tsy hita ny taova maromaro toy ny orona, lela, maso ary sofina roa. Any ivelany nisehoana fanafiana omaly alina tao amin'ny fiangonana vavolombelon'i Jehova tao Hambourg, tanàna iray ao avaratry Allemagne. Raha ny antotanisana avoaka ny mpitandro ny filaminana tafakatra valo ireo namony ainy androany. Namony tena kosa Helena Vandoza minitra vitsy taorian'ny fahatongavany mpitandro ny filaminana. Ary avy hatrany ary ny antsipirin'ireo. Zoma fafolony volana martsa taona 3 ankasitrana trano ny safidinao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra kolo. Amin'izao ora izao tena ny arahaba tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany isan-tarantsika izay fampalalam-baovao izay amin'ity alina ity. Ny fiainan'ny fiampitoana iasan'ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina 10 andro araka ny datim-pifidianana natolotry ny CENI no antony tsy mbola nankatoavana izay tolo-kevitra momba ny datim-pifidianana izay amin'izao fotoana izao. Mbola eo am-pandinian'izany ny fitondram-panjakana ankehitriny ho ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ity androany ity ary ho jerena anatin'ny fanitsiana ny tedi-bola mpanjakana ny vola anatanterahana izay fifidianana izay amin'ity taona 3 ity nela. Noho ny fiainan'ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena no tsy mbola nankatoavana ny tolo-kevitra avy amin'ny CENI momba ireo daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta androany. Raha ny datin'ny 9 novambra mihena 10 andro ny fitaom-piasan'ny filoha antony mbola andinian'ny fanjakana ny fanapa-kevitra ho raisina. Tsara fa efa nentsy ny CENI ny fanapan-keviny mahakasiky ny datim-pifidianana. Ohatran'izany koa fa fakany ny hevitry ny fitsarana avy moana ampanorenana na mahakasika ny io daty io izay mifanindry amin'ny fotoanany fahavaratra na mahakasika ny hoe mihena 10 andro ny fotoanany fiasan'ny filohan'ny Repoblika ohatra ka atao amin'ny fahasivy ny volana novembre amin'ny fotoana ity ny premier tour. Ny gouvernemanta dia mandinika mahakasika an'izany fa zavatra tiako ambara fotsiny dia ny hoe efa nolazaiko izay tsy maintsy hisy ny fifidianana amin'ny taona ity dia ny fifidianana filohan'ny Repoblika dia fanapa-kevitry ny gouvernemanta manontolo mahakasika an'izany daty zany amin'ny fotoana mamety azy. Izay ivina ny fahasivy volana novambra 2024 ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fihodinana voalohany ary 20 desambra kosa ny datin'ny fihodinana faharoa araka ny tolo-kevitry ny CENI nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Manoloana io fanontaniana napetraky ny mpanara-baovao ny hoe zava-dehibe toy ny ahoana amin'ny fitondram-panjakana io tsy fampiana 10 andro amin'ny fiampitoam-piasan'ny filoha io antony tsy nanekena azy tao anatin'ny herinandro maro izay.
fa ihany koa raha emitra 10 andro io tety andro napetraky ny seni io izany hoe ny 17 novambra ny fihodinana voalohany ary 3 desambra ny fihodinana faharoa ifanindra-dalana amin'ny fankalazana ny andro noely ny fampelezakevitra sa ve ovy tena ao anatin'ny 10 andro io fampanantenana maro tsy vita tao anatin'ny 5 taona io ho iatran'ny ny mpanara-baovao antony tsy afoizan'ny filoham-pirenena sy ny governemanta io 10 andro tsy ampy amin'ny fotoam-piasana io tsy mankasitraka io daty io ny governemanta inona ihany koa no tsy nangatana daty vaovao tamin'ny seni hatr'izay ankoatra izay manoloana ny vaovao miela amin'ny haino vaky-jery sy ny amin'ny tambazotra tserasera ny amin'ny tsy fananany fanjakala vola natanterana ireo fifidianana nanambarany Prime Ministra fa ampina ny vola nomeny fanjakana ny seni ary ampidirina anatin'ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina izay atolotra ny anteny miera amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity. Teti-bola natanterana ny fifidianana dia mazava tsara dia efa anatin'ny loi de finance raha ohatra ka tokony mbola isiny tokony ampina mahakasika an'izany dia firenena maleo tena firenena manana ny fiandrianany Madagasikara dia manatanteraka an'izany ny gouvernemanta. Antoko politika sy fiarahamonim-pirenena maro no efa namaitra panotaninany amin'ny fahavonona ny fanjakana ankehitriny natanteraka ny fifidianana ny taona 2024 izay efa fantatra hatry ny ela fa fotoam-pifidianana saingy izao iandry ny ela ifery izao araka izany ny fanjakana vao anampy ny hoentimana ny seni afana manatanteraka araka ny tokony ho izy ny fifidianana aoriany ny fandiniany io LFR io inona indray ny tsangakevitra hoentiny mpitondra hanamafisany io tsy fahavononana hiatrika ny fifidianana io. Asa ho atao inona zay 10 andro iadivana amin'izao fotoan'izao zay fanolavan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ilay fangataham-panazavana napetraky ny filakevitra ambony misahana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany-tandalàna mikasika ilay requête izay napetraky ireo solom-bavam-bahoaka teny an-toerana midiky zany fa tsy misy intsony ny séparation de pouvoir na ny fisarana andraikitra eto amintsika amin'izao fotoan'izao ka afaka mampivory sy mibaiko ireo solom-bavam-bahoaka ny filohan'ny pirenena ankehitriny raha ny fanadiadiana natao tamin'ity androan'ity Gaëtan Andrietsilavo. Nivoaka ny didy nolavo ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ilay taratasy fangataham-panazavana na ny requête napetraka ireo solom-bavam-bahoaka teny amin'ny ACDDED ka naterin'ity farany teny anivo ny ACC. Taratasy fangatahana fanazavana na mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana na ny tsy fanajan'ny filoha ny lalam-pandrenana sy ny fampiatona ny motion de censure teny Tsimbazaza ny volana Desambra 2024 lasa teo. Tsy azo raisina ny fitorian'ny ACDDED ny filoham-pirenena ho mandika ny lalam-panorenana andiny ny 770 sy ny fampiatona ny filoha hoy ny didina voakan'ny ACC. Ankilan'izay voalaza fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanambaran'ny filohan'ny anteny miera-pirenena ny 9 Desambra lasa teo izay nilaza fa tsy azo raisina ny fitsipaham-pitokisana no soniafin'ireo solom-bavam-bahoaka. Midika izany fa tsy misy intsony ny séparation des pouvoirs eto amintsika ka afaka mampivory sy mibaiko ireo solom-bavam-bahoaka ny filoham-pirenena. Dika zany zay hoe nizaniza filoham-pirenena zany manomboka androany dia afaka mampivory dia afaka mibaiko ireo solom-bavam-bahoaka. Midika zany fa tsy misy séparation de pouvoir intsony eto Madagasikara na dia zay no misoratra ny lalam-panorenana dia midika zany fa mipetraka amin'izay fanteny mbola ilaina ary very efa zany ny fisian'ny Assemblée nationale sy ny Sénat efa ohatra ka ny filoham-pirenena ny tonga dia miantso dia tonga dia mampivory dia tonga dia mibaiko izao no ataonareo dia manatanteraka ny solom-bavam-bahoaka. Misy fiantraikany goavana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanitsahana ny lalam-panorenana raha ny fanazavana hatrany. Manana zo isika ary mila ampiarina sy iainana ireo zo anana ny tsirairay avy ireo. Keo indrindra isika malagasy no mila mahatsapa hoe manana zo isika ary mila ampiarina sy iainantsika ny zoantsika eo. Raha ohatra ka avelantsika mitondra niza ary izay ny adivana hatramin'izay raha ohatra ka avelantsika mitondra niza ny itsakitsaka ny lalam-panorenana dia isy fiantraikana aty amintsika izay dia anjarantsika no mila mandray andraikitra amin'izay ny solom-bavam-bahoaka nahita hoe tsy voahaja tsy mavita ny asany ahaka ny tokony ho izy ny gouvernemanta anatin'ny zoan'ny zareo no manatanteraka an'ilay motion de censure tokony navelana rahana fotsiny procédure mahakasika an'ilay motion de censure teo dia hita izay fandehany fa tsy hitsakitsahana ohatrany iny lalam-panorenana sy ny lalavalana vela eto amin'ny firenena. Tsy aivina hatrany fa efa nafeno omen'ny lalam-panorenana ireo solom-bavam-bahoaka ny fanaovana ny fitsipaham-pitokisana. Zo voafaritry ny lalam-panorenana ho an'ireo solom-bavam-bahoaka ihany koa ny motion de censure. Nolaviny ireo ankehitriny
araky ny didina voaky ny ACC. Tranga izay manamafy hatrano fa tsy misy ny fisaraha-pahefana na ny séparation des pouvoirs eto amintsika. Fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka andraikitra roa samy hafa ireo ary tsy tokony ho voahitsakitsaka kanefa izay ny sary hita amin'izao fotoana izao avalitsika eo ny mombiny fa tsy nitsahatra ny voatra ny toedrara teny amin'ny politeknika vodivorona tao aorian'ny fitokonana izay nataon'ireo mpianatra raha nanao fanambarana ny amin'ny fanakatonana avy hatrany ny politeknika ny filohan'ny oniversiten'ny Antananarivo omaly miverina tamin'ny fanapahan-keviny ity farany kandroany iandry nosokafany indray teknika vodivorona Hilary Nasoniainy. Niverina tamin'ny fanapahan-keviny ny filohan'ny Université Antananarivo sy ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony nosokafana androany indray ny politeknika vodivorona. Taorian'ny fitsirihana nataon'ireo tompon'andraikitra efa niverina amin'ny laona ny filaminana eny an-toerana antony nanokafana indray ny politek raha ny voarakitra ity fampitam-baovao ity. Iankina amin'ny fandaminana na ny planiny napetraka ireo tompon'andraikitra kosa ny fiverenan'ny asa mandraharaha eny anivon'ny politeknika raha ny taritra hatrany. Araka ny fampahafantarana nataon'ny Mesu Presse ihany koa tapaka taorian'ny fifampiresahan'ny ministera, ny université ary ny fitalevan'ny école supérieure polytechnique Vodivorona ary ny mpianatra fa tomponantoka ireo izay mbola manao fanakorontanana ny filaminam-bahoaka. Afaka mamonjy ireo havany ireo mpianatra mpanao izany isaky ny farany herinandro ary nilaza ny hanaja ny filaminana ireo mijanona. Fikambanan'ny mpianatra amina université maro no nanao taritra sy nitondra fanazavana ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra rehetra eny amin'ny anjerimanontolo mahakasika ny toe-java-misy eny an'ireo mpianatra eny amin'ireo université mpanjakana araka ity tatitra ity. Mpianatra maro no tsy mbola nisitraka vatsy-pianarana manoloana ny tsy fahatanterahany digitalisation izay efa ela nampanantenan'ny fanjakana. Miamitontongana ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony hoy izy ireo. Mangany fotsiny ny faratsy ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana eny anivon'ireo université. Mahatsiaro ataon'ny fanjakana Anjorimbaly izahay hoy izy ireo. Tsy misy ho avy azo antoka raha ny zava-misy iainan'ireo mpianatra no jerena ho hiatrany ny fanazavana. Rehefa mitako ny zony anefa izy ireo dia misy ny tsindry atao azy ireo ary misy mihitsy aza ny fandrahonana. Noho izany, manameloka tanteraka ny fanakatonana ny politeknika Vodivorona izy ireo ary nilaza fa anaraka akaiky ny momba ireo mpianatra miisa 4 niakatra kodisy no ilay fitokonana teny Vodivorona. Tsy anakitsony ny fandrahonana nataon'ireo tompon'andraikitra sy ny tsy fahaizan'izy ireo mitantana izahay ho hiatrany ity fampahafantarana nataon'ny fikambanan'ny mpianatry ny université ity. Raha tsy aivina, nanomboka ny fahafito ny volana maritsa teo no nidina andalambe ny taky ny andoavana ny vatsy-pianarana sy ny fanavoazana ny fotodrafitrasa ireo bloc may efa ela sy disjoncteur izay ahian'ireo mpianatra hitarika loza hafa ireo mpianatra ny politeknika Vodivorona. Nisy ny hetsika izay nataon'izy ireo ivelan'ny faritry ny politek izay nambarin'ny tompon'andraikitra fa ho tsy manara-dalàna ka nisy ny fanapahan-kevitra ny amin'ny fanakatonana azo omaly. Fanapahan-kevitra izay nambarin'ireo mpianatra fa fanapara-pahefana sy fanampenam-bava. Fataorian'ireny zava-nitranga indrindra ny manodidina ny tontolo ny fampianarana tamin'ity herinandro ity ireny dia maro ireo zon'olombelona tsy voaja raha tsy ilaza fa tsy ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara. Hoy ny firaisamonim-pirenena ODIHR na ny Observatoire de droits de l'homme izay misehatra indrindra ao anatin'izay fanajana ny zon'olombelona izay tafiditra anatin'ny charte internationale izay nosoniavy ny fanjakana malagasy teo anatria ny firenena mikambana ankilany fahalalahana maneho hevitra ka tsy tokony hisy intsony ny teritery manoloana ireo hetsika samihafa. Avy nokolona. Isan'ireo firenena nanaiky ny fifanarahana iraisampirenena mikasika ny zo maha-olona sy ara-politika i Madagasikara. Tafiditra anatin'izany izy ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fahafahana maneho hevitra ao amin'ny andininy 7 amin'ny droit civil et politique. Taorian'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Université Antananarivo tamin'ny fanakatonana ny teny amin'ny politeknika Vodivorona. Minitsy manaja ny zo nankatoavana teny amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena ny fanjakana raha ny fanazavana ny firaisamonim-pirenena eo anivon'ny ODIHR na ny Observatoire de droits de l'homme. Inavy ireo adidy ireo dia misy fepetra misy anankitelo ny ngeza be ny tokony atetin'ny fanjakana mahakasika an'izany zo zay. Voalohany indrindra anjaran'ny fitondram-panjakana no manaja voalohany indrindra le zon'olombelona. Nefa ohatrany hoe ninitsy manaja izay ny fitondram-panjakana raha ohatra ka miresaka an'izay zo ara-civil sy ara-politika zay dia tokony tsy miditra antsehatra amin'ny fitondram-panjakana fa misy an'ilay fahalalahana. Raha tsy hoe ohatra nga mazava be zany fanatina resaka fahalalahana resaka liberté dia tsy maintsy hoe rehefa misy maneho toana mety ho filaminam-bahoaka
na hoe malolotoana no mety zony hafa zay mbola mila fatarina tsara le andindinina inona le fanotonana any angamba no mety karazana ataontsika hoe limite zay fahalalana manohevitra zay. Ankoatra io tsy ireo mpanao fihetsiketsehana an-dalambe ihany no tsy misitrika ny zo amin'ny fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena. Isany ahitana taratra ny tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra ny asetry ny fanjakana amin'ireo hetsika sindikaly. Manaiky ireo karazana hetsika izy ireo saingy misy ny tsindriambadika manoloana izany. Ny sendika amin'izay le hoe masendika zay rehefa hanao hetsika dia mangataka manao fangatahana ny resaka autorisation dia isan'ny somary manahirana kely zany ao anatin'io ihany koa dia le hoe tsy tena mirindra tsara zany ny fiarah-miasa anivony ny any amin'ny commune sy ny any amin'ny préfet fa mifanilika indraindray dia lasa sahirana mifakana autorisation amin'izy ireny ary tena olana rehefa tonga le fotoana dia samy mangina daholo ny rehetrretra dia eo zany tsy hita hoe fomba fanerena mifanampenam-bava ve zany sa ahoana dia zay no mahatonga le hoe mila mandray fanampahan-kevitra zany tokony andraikitra satria tsy maintsy haka chance ratsy an'ireny foana zany syndicat hoe fanampenam-bava zany matoa tsy omenareo autorisation dia zay zany tokony hoe satria nen'ny syndicat manaraka foana hoa zay averina randrany syndicale hoe syndicat manaraka ny fifanarahana resam-pirenena manaraka ny lalàna eto Madagasikara ary manaraka ny procédure apetraka ny fanjakana foana zay araka izany tokony ezaka amin'ny fampanajana ny zon'olombelona ny fanjakana izay tokony andraikitra voalohany amin'ny fampiarana io zon'olombelona io. Misy recommandation foana aloha tsy maintsy mivoaka mijery an'izay recommandation zay. Leo ratification reo convention reo dia obligation ny fanjakana manatanteraka an'ireo fa misy le ataontsika hoe examen périodique universel EPU zay anaovana makany amin'ny firenena mikamana zany nanahoana ny mety resaka fanajana ny olombelona fanaovana tatitra dia misy recommandation amin'ireny zany hoe tokony miala zany any amin'le fitenena hoe mavita an'izao nefa tsy araka izay le zavatra atao noho le hoe tena aleo mila fanampiana mahakasika an'izao zay iarahany rehetra manao ny fanajana ny olombelona zany iarahana tokony zavatra hiarahamanao zany le izy fa tsy vao maika ary hamotehana ny hafa indray sy hanitsakitsahana an'le zony hafa nefa ianao tena tompony andraikitra voalohany ao anatin'le izy. Tsy ny zava-misy teny amin'ny polyteknika vodivona ihany no manapirofo ny tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara. Misy amin'ireo tanora Papanio Lakolosy ary ireo antoko politika samihafa no voatapimbava raha tsy ilaza fa tsy ny fanakanana ireo vehivavy ny antoko tim nandritra ny fankalazana ny valomartsa ny alarobia lasa teo. Fa iverenantsika vetivety ny tontolon'ny fiomanana amin'ny fividianana ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Takin'ny KMF Knoe ny fampandraisana anjara ny herivelona rehetra amin'ny famolavolana ny lalàna. Ifeny fividianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny teo anivony FFKM izay efa nanambara fa handray anjara feno amin'ny fanaramaso ny fividianana amin'ity taona ity amin'ny alalany Andromaso FFKM. Mitaky ny ampandraisana andraikitra ireo olom-pirenena eny fotony isy ireo herivelona rehetra iraisa-paritra ny KMF Knoe mandritry ny fikaonandoam-pirenena ho fanavaozana ny lalam-pifidianana. Ho an'ity firaisamonim-pirenena ity, ilaina ny fandraisana andraikitry ny FFKM amin'ity taona 2024 ity. Ny filohan'ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, Dr Irako Ami Andriamaso izay efa nanambara fa hiditra an-tsehatra anaramaso ny fifidianana. Tsara ny ataon'ny FFKM hoe zay andray andraikitra feno amin'ny fifidianana mety fanaraha-maso zany mety hijery ny fifidianana hatramin'ny farany zany fa eo amin'le fikaonan-doha amoahana ny hevitra hoentina amoahana an'le lalam-pifidianana no ilaina ny sokajin'olona sokajin-kery rehetrarehetra sokajina fikambanana samy hafa nefa raha iombonana ny raharam-pirenena fa tsy misy avakavahana hoe tsy mahazo manao mamosaka hevitra nareo tokony samy tompona andraikitra zany tsisy olona ilikilika fa raisina dolidoly zay tokony andray andraikitra feno amin'ny ty fikaonan-doam-pirenena ty mba tsy sy ny fanavakavahana. Tsy tokony iandrasana ny fanaovana io fikaonan-doam-pirenena amolavolana ny lalam-pifidianana io ho iatrany ny KMF Knoe ialana amin'ny fahateren'ny fotoana. Ity firaisamonim-pirenena ity izay mandroso hevitra fa mandritry ny 3 andro rahabe indrindra izay fa molavolana izay mialohan'ny andefasana azy eny anivon'ny parlemanta.
ao anatin'izay fiomanana amin'ny fividianana izay hatrany fa hiazo anantsirabe vetivety sika ao anatin'ny ty vaovao manaraka ity mandidina ny 720 isanjato amin'izao fotoana ny vizotry ny fanavaozana ny lisym-pividianana ao amin'ny fokontany Ivory Antsirabe ambony tapavitriany roaponina tonga ny soratra anarana anatin'izay lisym-pividianana izay saingy maro ihany koa ankilan'izay ireo olana sedraina hony se fokontany any antoerana indrindra amin'ny fanatanterahana toy ny tsy fampino ireo agent recenseur sy ny olana ara-pitaovana sy arabola andrinirina Randriamarsoa Kolo Antsirabe. Mbola ao anatin'ny fanavaozana ny lisym-pividianana trano isika amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao tetỳ amin'ny fokontany Ivory atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe dia manodidina ny 720 isanjato ny tahan'ny fisotro ny fanavaozana ny lisym-pividianana eo anivony ity fokontany ity. Maro ireo olana sedraina hoy lehibe pokotany na teo amin'ny ara-pitaovana izany na ny arabola na ahafahana nanatanteraka izany. Nisy ny fanafanganana ny asa mba ahafahana mahatratra ny fenitra takiana ka ireo ratsa mangaika teo anivon'ity fokontany ity no ny fandrimbona nanao ny asa. Antony vitsy ireo agent recenseur avy amin'ny CENI raha ny fanazavana. Manakaiky ny manatotosa ny farany ngambazay satria efa manakaikaiky ny salanisa tokony oltratrarina izay tao fokontany Ivory zany satria efa saiky tratra daholo ny fenitra zany amin'ny olona ny soratra anarana teo aloha tamin'ny fotoana tamin'ny farana tamin'ny 1 Desambre iny zany dia igny hono nefa vita soamatsara iny satria voatsitika daholo ny tokantrano tsirairay avy ary tsisy voadingana na ray ary. Ny fitaovana moa dia carnet no omen'zareo dia stylo dia efa kaiky vita ny asa moa tadeo vao tonga le hoe tablette koa moa nanao équipe renforcée tsy dia hoe l'équipe ny agent recenseur no ny asa fa zay misy ny tena formé olona dia andao miara miasa amin'ny tanan'le asa aingaikaingana satria raha agent recenseur fotsiny no tavandraina vitsy kely izy ireny mimponina nefa marobe dia mba ahafahany miaccélérer na manafaingana ny asa moa zany dia zay tatao ambireo fokontany no fanofana dia samy miarana nainga na mitanan'le asa mahatotosan'le izy anatsakany sy andavany. Ny olana moa zany dia tsy fahatsarana n'le olona tokantrano indraindray lasa miverimbery ianao very mihetsaka andro tsy fiasana koa anao manenjika an'le olona manao an'le asa dia ihany koa le moyen financier mantsy ohatrany tsy ambanimbany loatra nga manao an'izao CENI satria ohatrany tsy afapo na le agent recenseur zay moa c'est le reo misy ny toerana misy anay dia tsy dia taitra amin'izay loatra fa dia hoe asa tsy maintsy ho taterahanay le izy dia vitaina antsitrapo. Zava-dehibe ny fanavaozana lisym-pividianana tahaka izao hoy hatrany lehibe pokotany eto Ivory satria mba ahafantarana ireo olona rehetra tena mandrafitra ny lisitry ny mpifidy eo anivony fokontany iray. Le refonte zany tena hita hoe nahafahanao mijery marina hoe iza ny olona tokony hifidy iza no mifidy dia ireny zany rehefa voatsitika izy zany dia tsisy mihoatra amin'izay ny tokony ho ataony fa dia tena hoe hafa mihitsy ny refonte ty hoe tena hita tsara mihitsy ny hoe reto ny olona tena misitraka an'le fifidianana. Eto amin'ny fokontany Ivory moa tsy hoe voafaritra marina le izy satria misy ny ankizy le tonga taona anga teoriny le feno varomy folo taona zay tsy maintsy atao anatin'ny lisym-pividianana reny le navita karapan'ireo ty afara reny zany dia mbola mitohy foana dia misy moa ireo olona indraindray le ohatra misy miasa mivarotra any amin'ny toerakafa izy zany dia vita le tsenany ohatra hoe lasa sambava le olona dia enany dia tonga izy misoratra anatao aminay satria mety izy na izany tsy izany nefa le fenitra moa zany le fahatratrarana azy dia nefa tratra anay tanteraka mihitsy le izy. Araka izany dia milamina amin'ny ankapobeny fisotro ny fanavaozana ny lisym-pividianana eto amin'ny fokontany Ivory atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe. Avy ao Antsirabe dia hiazo ny tapany avaratry ny nositsika any Antsiranana fa ao anatin'izay famolavolana ny lisym-pividianana izay hatrany mandidina ny 70 isanjato ny mpifidy tokony ho tafiditra anaty lisitra any amin'ny fokontany Grand Pavoisy Morafeno no voasoratra anarana hatreto raha ny fanadihadiana natao lesoka iray lehibe tsy ahafahana mampiakatra ny tany tsy farisian'ny mponina koatra ny tsy fahafantaran'ireo agent recenseur ny faritra na ny indrena azy anatanterahany ny asa sy ny andraikiny ao anatin'izay Kolo Antsiranana. Miada mpandeha ny fahavitrian'olona voasoratra anarana ao agnatin'ny lisitry mpifidy hatreto araka ny voalazan'ireo tompony andraikitra eo agnivon'ny fokontany anankiroa nanaovana fanadihadiana dia ny fokontany Grand Pavois sy fokontany Morafeno eto amin'ny commune urbaine de Gosareziane. Olana matetipitranga ny tsy fahitana olona ao an-trano ao koa ny tsy fahavononana tsotra be izao. Raha mikasike fanoratana agnarana amin'ny lisitra fifidianana ny nay atao amin'ny fokontany Morafeno sy koa zavagna ma le olo zay somary tsy dia mazoto loatra mandeha manoratra le agnarana. Raha ny dinihana zegny le raha jiaby zegny izy
marobe zegny le raha natantaniagna olo. Ao ny sasany matetiky mivolagna hoe fa zay fa nanoratra fa nifidy tamin'ny fifidianana farany to igny. Sasany ndraiky mivola zay mbola tsisy leta zegny hoe raha karakaraha zegny ninay ato amin'ny fokotany mora fino. Sarotro tegna sarotro ny mizaha olo amin'ny fotoagna izy io ty. Maraindraigny be fa tsy tatran-tragno rô. Arô efa aligny be koa vao midika an-tragno. Fa tsy makivy satria mbola mizozoka ny fotoagna tsikary agny amin'ny mois de mai kanefa efa kaiky koa ny fifidianana. Zegny ny ologna ato aminay fokotany Grand Pavoise io. Ho any ity reny mpianakaviana ray eto amin'ny fokotany Morafeno ity dia ny fomba nentina nanendrenany agent recenseur mihitsy no anisan'ny fositry ny tsy fahombiazana. Izy io le problème-nany io zegny irô boka mangala hoe mpianatra ny kira boka agny alefandrô mandeha ty mandeha magnana nefa le mpianatra ny kira zegny tsy mahay secteur aty. Irô mandalo fo ndray hoe magnavoka firika eto frontière ny Morafeno ndraiky Ambalakazaha tsy haindrô olo aby io. Manjary antsasakan'le olo zegny tsy haindrô irô direct fambolagna fa vita. Izy io manjary lasa se fokotany fo miasa mafy izy io magnaraka secteur jiaby igny. Raha karakara zegny ke raha tokony izy tokony se fokotany miaraka miasa amindrô olo abo tindrendrô fa irô mangala mpianatra ny kira io mpianatra ny kira abo tsy mahay fandehanany secteur aty manjary koa mpianatra ny kira pozava atsika manjary maro olo tsy ho tafiditra. Raha tarafina amin'izao zava-misy zao ny eto Antsiranana dia ho lavitrafo ny kitay raha tsy manova fomba fiasany tompon'andraikitra voakasika amin'ny fanoratana agnarana ao agnatin'ny lisitry mpifidy. Fa toeram-piantohana misehatra amin'ny fanaovan'ireny karazana assurance rehetra ireny ny Sanlam manana tolotra vaovao izy ireo amin'ity taona 2022 ity ny tolotra izay iopana betsaka amin'ny fiarakodia ary mitsinjara 4 mazava harao anatin'ity oronan-tsary manaraka ity ny antsiprian'izay. Tonga soa eto amin'ny Sanlam. Izahay ato amin'ny Sanlam dia compagnie d'assurance na hoe toeram-piantohana manao ny karazana assurance rehetra. Izany hoe ny fiara, ny fahasalamana, ny retraite, ny assurance ho an'ny trano, ny ho an'ny fananana na ho an'ny olona zany. Nanomboka tamin'ny taona 2004 izahay no niasa teto Madagasikara. Amin'ity taona 2024 ity dia manana tolotra vaovao izahay ho atolotra ho anareo izany hoe ny fiantohana fiara. Miisa 4 ilay paka izay ho atolotray amin'ity taona 2024 ity. Ny voalohany ao anatin'izany dia ny paka avantage. Izany hoe izy no minimum indrindra amin'ny resaka fiantohana fiara. Izy le tsy maintsy ananana eo imason'ny lalàna. Izany hoe ny azahoana ao alalana mitondra fiara. Mampiavaka kely anazy zahay manolotra aide au constat maimaim-poana. Izany hoe raha ohatra ianao ka nanao accident dia miantso anay ianao dia misy olona manantona anao manao aide au constat mamenao an'ilay taratasy iny dia raha ohatra koa ianao ka matahotra ny hivoaka ny fiara matahotra ianao tangorona ny olona dia izahay afaka manampy anao amin'izay fotoana izay. Dia ny paka faharoa ny atao hoe paka évolutive. Izany hoe miakatrakatra kely kokoa ianao zany manampy kely izany hoe raha may fiara raha very raha ohatra ka vaky ny fitaratra. Ny ao anatiny dia ny assistance gratuite miaraka aminy zany dia ny aide au constat ohatran'ilay teo dia ny remorquage. Dia afaka miantso anay ianao dia remorquenay ilay fiara makany amin'ny garage na makany an-trano. Ny paka fahatelo ny atao hoe paka confort. Amin'ny confort azay dia izy zany manamboatra ny fiaranao raha ohatra ianao ka nifandona tamin'ny fiara na olona na rehefa fantatra fotsiny zany nifandona taminao dia mandeha amin'ilay garantie confort. Io zany ilay fantatsika amin'ny atao hoe tierce collision. Dia ao anatin'io zany ohatran'ilay teo dia misy ianao ny aide au constat gratuit remorquage dia vaovao kely véhicule de remplacement. Raha ohatra zany ianao ka tsy afaka mandeha satria simba ilay fiara nefa ianao mila andeha hiasa natitra mpianatra dia omenay fiara ianao mandritra ny 3 andro na herinandro arakaraka an'ilay vola mahazo anao ahafahanao zany manatanteraka ny didy aman'andraikitra izay tokony sahaninao.
dia ny paka farany a ny fantatritsika amin'ny atao hoe torisque amin'ny resaka assurance auto zany hoe tena hoe manamboatra ny fiaranao a raha misy dommage na ny ohatra ianao ny fandona tamin'ny fiara na ny fandona tamin'ny hazo a na poteau na rindrina dia io a misy an'ilay karazana assistance anankitelo a gratuit. Raha anao souscription nareo dia mila mitondra carte grise na carte rose sy kara-panondro ny tompon'ny fiara dia azonareo eo ny devis na raha ohatra ka vonina toka dia isoratra anaranareo dia azo eo koa ny attestation d'assurance. Anisan'ny mampiavaka ny Sanlam Assurance koa dia ny fanefana ny indemnisation aingana raha misy volana mahazo anareo. Raha toka mahaliana anareo ary izay voaresaka rehetra izay dia afaka manantona anay nareo atao amin'ny rihana ambany ny immeuble Atrium Ankorondrano afaka miantso ny laharana ny Taroby dia afaka manontany amin'ny page Facebook Sanlam Madagascar. dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendo vetivety anaty doka fohy ny mahakasika ilay lehilahy 25 taona lasibatra ny fakana tova tao amin'ny distrikany Manoro io ihany koa ny kolikoly amin'ny fibana ny taratasyn'omby ampany amin'ny vavao misongadina sy fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ery. Finday cadeau smartphone vaovao be S Prime finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary tonga vahaingana eny amin'ny teny marshop anjifan'ilay ho anao. Reko fa afaka baky ianao raha sefo hianatra izy mbola tsaiko aloha hatreto mieritreritra hoe ano fianarana ny tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokeza sady tena mora varaka izay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 dia fa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flaire BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mbavainty za dia anao commerce marketing dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa zany onina amin'ny voté 3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa zatrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa jusketaka lasa radoko enao sisan'endrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafa ohatranay zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime alève l'avenir. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit. Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de lait d'âne pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Nisy rivotra fofofo be ny teny tsara feno varim-bazaha nanebina daholo ny voanina voalovaka sy voanjo ary ny fangaro ka nanome ny biscuit complet gouty mampahavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina hoanindreo teo salama sy atanjaka be. Gouty mamy eriny anio.
Mamena ny arabatra ny tonga lasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba avao amin'ity ala ity. Avy tany dia trangam-piarahamonina no ndeha isan'ny taratsika izay tapany faharoa amin'ny fampalalamba avao zay. Lehilahy ray 25 taona no lasibatra ny fakana tova atao amin'ny commune ambanivohitra Manjakandriana, distrika ny Mahanoro ny zoma fahatelo ny volana Martsa lasa teo. Vata mangatsika no hita ny fokon'olona nanjavana tsy hita ny tova maromaro toy ny orona. Lela ny maso ary ny sofina miisa roa ialana tsiny moa ho an'izay mety totohina amin'ny sary anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Raha resaka alatra taolapaty no raharaha mafampana mandeha mpitranga any amin'ny tapany atsimo ny faritra Antsinanana iny. Fakana taovan'olona kosa indray no nitranga tamin'ny ity volana Martsa ity. Lehilahy iray 25 taona mipetraka amin'ny fianakaviany no lasibatra. Razana efa fenondratra no hita ny mpiaramonina ny andro ny zoma fahatelo ny volana Martsa. Taorian'ny fizahana nataon'ny mpitsabo efa tsy tao ny sofina roa, orona, lela ary maso avy sy havanana ny ilay razana. Ny fokon'olona tao an-tanàna ihany no nanao ny fikarohana sy ny fanarahan-dia ny olona izay noverina fanavan-doza. Ny fiaraha-miasa mavitrika tao anatin'ny tagna maro ny fandriam-pahalemana dia hitantsika eto zany ireto olona anankidimy izay tafiditra amin'ny resaka fangalarana taova. Io zany dia tsy fantatra hatreto satria ny ankety mbola mandeha fa dia nisy tokotra ny alatra taova tany amin'io fokotany manalavitra ny chef-lieu ny district ny Mahanoro satria eo amin'ny 80 km eo misy an'izy io toerana somary mitokatoka-monina. Dia tato amin'ny tranon'izy mivady reto misy fianakaviany ihany izy io. Dia nidiran'izy telo mirahalahy araka ny fanasan'izy mivady ihany hakany ny taova ny olona izay nipetraka taminazy ireo dia tia moa zany no tena nanala n'le taova. Dia izy mirahalahy reto no nitazona raha ny constatation nataon'ny docteur sur place dia tsy tao zany ny maso tsy hita ihany koa ny lela, tsy hita ihany koa ny sofina, dia ny orona koa ny tapany dia rehefa natao moa zany ny descente dia izy mivady ny tratra voalohany. Rehefa tratra izy mivady dia nanonona nyty ranamana anankiray ity. Dia rehefa tratra dia nilaza fa izy mirahalahy reto no nitondra le taovany andeha nitsoaka. Ary eo ny mendrim-pidiarana amin'le fokon'olona satria noho ny fiaraha-miasa tamin'ny fokon'olona sy ny gendarme dia tratra tsy afaka nandeha nanohy ny asa ratsiny izy. Nentina niakatra taty amin'ny renivohiparitra Tsinanana ireto olona voiroiroy ireto mba anaovana fanadediana lalina manoloany io tranga fakana taova io. Taorian'ny fatratrarany fokon'olona azy ireo ny andro ny alahady 5 ny volana Martsa lasa teo. Eo zany mbola mitohy famitorana, mbola ao anatin'ny anketitsika amin'izao mbola mila olona mana spécialité zany manara-maso amin'ny resaka le fitaova mampitovitovy amin'ny zava-misy aloha. Fa hatreto zany izy mbola tsy hita hoe nakaiza fa ny olona tompon'antoka nefa dia fahita daholo. Fa mbola anatin'ny fikarohana antsika zao mbola misy koa moa zany secret de l'enquête. Le olona fianakaviany zareo mivady ihany, le olona mipetraka ao an-tranony ihany izy io no niaran'io fangalarana taova eo no ny firaisany kombakomba amin'izareo reto. Mariana fa olona ray tanàna daholo zareo reo ao amin'ny fokotany ny Manjakandriana. Dia zay zany le zava-misy tady. Tsy varira fa olo tsotra fotsiny tsotra zao. 25 taona, olona efa nahazo azo taona zany izy io. Dia mampalahelo lehilahy izy io ka. Lehilahy izy io dia mampalahelo le zava-misy. Fa anaovana ataontsika hoe antsoavo ho an'ny tsirairay, tsy voatery ny tompotra andraiky mpanjakana ihany fa ny olo tsotra mihitsy dia tokony entanina mba samy anara-maso ny olona aminazy fa zavatra tena abibina tsy roamantany zany fangalarana maso, fangalarana. Manjavozavo toy ny tranga mafampana rehetra moa ity zava-nisy tao amin'ny distrika ny Mahanoro ity. Miandry ny valy ny fanadediana lalina avokoa ny mety alalana ny valim-panontaniana mahakasika ny hoe atao inona avokoa ireo taova ireo ary nafenina aiza. Iakatra fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Vatomandry moa ity raharaha ity ao rin'izao fanadediana manokana izao. Ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany dia mpampaneny lakolosy iray antsoina hoe Emmanuel Apobege no notoriany médecin chef ao an-toerana ho Nana Labarakazy atao an-toerana. Io mpampaneny lakolosy io izay voalaza fa nakankeriny marary noho ny fandraisana andraikitra nataony. Raha ny zava-misy efa 30 minitra no nanao krizy ilay marary saingy tsy nisy nasany kitika ireo garde. Araka izany Emmanuel no nitondra ilay marary tamin'ny bajaja ka navitra soamatsara ny ainy. Mijoro
vavolombelona andray aman-dreny nylay naratra ka nanamafy fa raha tsy teo moa zany Emmanuel dia maty tao amin'ny hopitaly ny zanaka izy ireo tsy ahivana. Naratra noho ny fifandonana tamin'ny valomaritso navotana io ka vaky ny lohany noho ny kapoka kobay nahazo azy. Raha tsy misy moa zany ny fiovana dia raha ampitso amin'ny valora maraina no hiakatra ny fampanoavana ny makasika ity raha ity. Hafa kosa indray dia voaososy tanteraka ny azon'ny mpanjifa raha ny zava-misy amin'ny sehatra maro eto amintsika amin'izao fotoana izao ankoatra ny vidin'entana izay mampikakaika ny ponina saika manerana nosy ankehitriny nosingianina ireo fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Ny zony rehetra eo anatria ny asa pitaterana sy ny tolotra omeny ny jirama amin'izao fotoana izao. Ireto farany izay manany sy ny fipoahana ara-tsosialy ary mametra-panontaniana ny fitondram-panjakana manao hoe hotarianay zany firenena ankehitriny fanontaniana izay napetraka ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Ny herinandro ho avy izao. Tsy mitombony intsony ny fampiasana ny fomba fiteny, ny mpanjifa no andrianina raha ny zava-misy amin'ny sehatra maro eto Madagasikara ankehitriny. Isan'ny sehatra ahitany izay fanitsakitsana tanteraka ny zon'ny mpanjifa izay, raha ny tatra nataon'ny SKEPC na ny Association Solidarité Coopérative des Agriculteurs et Éleveurs et Protection des Consommateurs, ny tolotra omeny ny jirama. Ny mpanjifa eto amintsika dia tena fahalalan'olona zany ny atao hoe mpanjifa. Nefa ny mpanjifa any amin'ny faratapony sa ny farany ambany indrindra zay ny azo lazaina dia mpanjifa avokoa. Kanefa dia mitotototo jalijaly. Raisiko ny tenin'ny namana anankiray ao anatin'ny fiarovana zon'ny mpanjifa teo izay mato tiana lavarasaona ny hoe jirama. Mampatsiahy fotsiny aho koa fa tamin'ny andron'ny tokoklahy amiral Rouge, izy filohan'ny republika tamin'izany fotoana izany, filohan'ny republika démocratique, dia nanao fitsidihana tamin'ny faritany tany Mahajanga izy. Dia olona lehibe amin'ny faritany tany tamin'izay hoe Andriamatoa filoha tena fijaliana mahazo anay aty fa tsisy rano ka ny jirama dia jima sisa. Amin'izao fotoana izao koa nefa tsy jima intsony sady mijalijally amin'ny jiro ny amin'ny rano ny vahoaka ny mpanjifa dia niveriko hoe masisa zany ny amin'izao fotoana izao. Ambonin'izay ny vidim-piainana sy ny vidin'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro izay efa nanaovana fanerana trano ny fitondram-panjakana hoy ny teo anivony ny finozom-pamina na ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa malagasy. Eo ihany koa ny seha-pitaterana sy ny maro hafa izay ahina hitarika hatramin'ny fipoahana ara-tsosialy ka naovan'izy ireo antsoavo mivantana amin'ny filoham-pirenena. Ny asa mandrara samihafa be dia be ndray fandroana piasa be dia be ny tsy manana asa misy zany lasa robot zany ireny ny industrie sasany ny resaka famokarana lasa robot ny any dia lasa mandroaka amin'ny piasa. Ny code de travail lasa tsy mitsinjo n'le piasa intsony izay mikendro ny fahefa mividy ahafahan'ny olona manana karama ahafahana mivelona sady efa tsy ampy ny mbola tsy voaaro any amin'ny adina asa samihafa. Zany ambangovangony fotsiny zany teneniko zany fa be dia be zavatra mitranga fa reo ny tena zava-dehibe mitranga amin'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ka dia itsona filoham-pirenena. Ahoana marina izy ity ny président mijaly ny mpanjifa izy ny isamborona izy ny anterana tena tsy misy azo ny anterana intsony manantenanao zahay hoe ahoana marina ny firenena ahoana marina ny andeha ny fifidianana raha mbola tahaka an'izao zavatra mitranga dia mino zay fa hosahirana foana antsika menakavy ary tsy azo afa-po mihitsy amin'ny mpanjifa. Redadio tsara fa mpifidy ireo mpanjifa ireo no mifidy anareo ary ireo mpanjifa ireo no mitaky tamberina ndraiky mitaky ny valiny avy aminareo fa tena hoe andeha ny fiainam-bahoaka tsy mandeha ny fiainam-bahoaka tompoko. Raha ireo ny marary mpanjifa amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny, ny fampizaka tena mpanjifa hiampitana amin'ny angovo madio, ny loha hevitra mandritry ny fankalazana ny andro maniran-tany ho fiarovana ny zon'ny mpanjifa ny Toamasina ny 15 ny volana ho avy izao. Ny fiampitana makany amin'ny angovo madio izay mbola lavitrezaka raha ho an'ny firenena ary tsy mbola hositrany ny salababe-mbahoaka toato ihany koa. Mipetraka araka izany ny fanontaniana manao hoe mandra-pohiviana no izaka ny tseran'ny aina amin'ny tolotra omeny jirama ankehitriny sy ireo teboka samihafa mampikaikaika azy ireo ny vahoaka malagasy. Fakany veterinera 5,000 ariary isaky ny omby ireo mpandraharaha ao mainty rano sy tsiroany mandidy. Amin'izao fotoana izao fakana vola izay tsy misy resu akory raha ny fitarainana ireo mpandraharaha ka tokony andraisana fepetra aingana anatiny fotoana fohy. Daniela Mino Arso. Fanararao tapahefana, fakana vola tsy aradrariny no ataon'ny veterinera misehatra amin'ny komuna maromaro ao Maintirano, isan'izany ao Batanatana, Belitsaka, Maroazo, Tsingomavo, Veromanga, Andranomavo sy Tamborano ireo mpandraharaha omby ao an-toerana. Ny ao Veromanga manokana ohatra
fiba na fiche individuel de bovin misy 400 no voatazona tsy mivoaka ireo raha tsy voalohany 5,000 isaky ny fiba raha ny fitarainana voaray tsy nomeny satria raha tsy mandoany 5,000 eo dia tazominy ao ny magaga nefa ny solo tena mpanjakana rehetrarehetra dia efa navitany azy toy ny délégué gendarme fa ny erikirery ny mbola tsy vita voatazony eo anefa ny fiba amin'izao tsika miteny zao ka ny fisavana amin'ny lalana nefa ny handeha ny omby tsy afaka handeha raha tsisy taratasy ka zay indrindra tompoko ny anaovanay tatitra aminareo jereo akaiko ny mahakasika nyty erika ty sy io droit navoaka ny préfet ho 5,000 eo fa tsy ekenay zay rehetra mpandraraha tsy voazao no nahitana tranga tahaka izao ireo mpandraraha omby sainga ankehitriny tsy zaka intsony ny zava-miseho ka nahatonga azy ireo hanao antsoavany mitompina andraikitra mahefa ijery fotony ny tena zava-misy marina isan'andro izany ohatra zay foana ny ataony sekany misy mivarotra zay ary efa gidragidra foana ary nezanana lamina foana hatrizay fa mity kosa efa tsy zaka ny zavatra ataony erika satria miplisy fanambaniana mbola maro ny zavatra ataony mahakasika n'ity zavatra ty dia mbola tsy hitanay hoe igny erika nijanona 2 volana na 2 volana teo mainty rano fa erika isaky ny vonjena dia aty Antananarivo hampanao simiana eo dia mijanona ao anaty tokantrano io vola io fa tsy miditra anaty kitabom-bola mpanjakana satria pirofony zany izahay mangataka resia fa tsy omeny resia raha ny fanazavana omby mihoatra ny 700 isan-kerinandro no mivoaka ao Tsoromandidi azo any Antananarivo renivohitra misy fiantraikana amin'ny tsenan'omby eto amintsika ity olana sedrainy mpandraraha avy any Maintirano sy Tsoromandidi ity tsy afaka mampiakatra omby vonoina eto Antananarivo ireo mpandraraha ka mety teraka ny tsy fahampiany ny enomby eny an-tsena izany rehefa tsy very zany ny omby dia rendray ny karazana fitangosambola hafa raha ny zava-misy any Tsoromandidi sy Maintirano amin'izao fotoana izao ka anairana ny tompona andraikitra ao anatin'izay fa raha ny vaovao manodidina ny tsy fandriam-pahalemana dia mila atao mifanaraka amin'ny zava-misy mipaikady fampandriana ny fahalemana ka antony nampivoriana ireo tompona andraikitra eo anivo ny tafika malagasy tamin'ity androany ity ankoatr'ireo lesika tsy maintsy arenina taona ny fividianana izao ny ministry ny fiarovam-pirenena ka efa miomana amin'izay ihany koa ny mpitandro ny filaminana ankehitriny Nela Ranefson. Ny aiky ny fisian'ny lesiko amin'ny fampandriana fahalemana ny ministry ny fiarovam-pirenena androany antony hanampivoriana ireo tompona andraikitra voakasika izany sy hijerevana paikady vaovao hiatrehana ny ambana amin'izao fotoana. Fahalemana sy mba hiadanany vahoaka ary indrindra itsika moa zao ao anatin'ny fifidianana rehefa kelikely eo dia natao zany rehetrarehetra zany mba handrindrana voalohany indrindra fa teneniko teo ihany hoe ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ary indrindra mba hilamina ny vahoaka malagasy ahafahany manao ny heviny sy fidianan'izay olona tiany hitondra azy atsoatsy zay zany ny antony lehibe indrindra nanaovana nyty fankalalana androany ty ametrapetrahana n'izay tetikady rehetrarehetra zay maromaro moa zavatra mivoasana teo efa ao anatin'ny fiomanana ny fiatrehana ny fividianana ny eo anivo ny tafika malagasy raha ny nambatra ny ministry ny fiarovam-pirenena androany nandritra ny fanolorany ny hiadrafitrasa sy ny fomba fiasa ho an'ity hiataona 13 sy 14 ity tamin'ireo tompona andraikitra ambony hiatao anivo ny foloanida malagasy za indrindra ny nanaovana nyty fivoriana androany ty mba handaminana an'izany rehetrarehetra zany fa tsy hoe efa nisan'izany akory zay vao nanao an'ity fivoriana ty fa na omaly na androany na mbola ho raha-pitso na izany eto dia mission ny miaramila tsy miova akory sady efa natao zany ary atao ary misy manao an'izany amin'izao fotoana izao marina mihitsy ny teneninao hoe any amin'ny ambatondrazaka manodidina iny zao dia misy an'izay zavatra zay fa efa mandray andraikitsika efa misy zavatra atao tsy itsika mihitsy no sanatriny zany hoe iravaravy-tanana fa anamafy ary anatsaratsara kokoa an'izay zavatra atao sy mbola ho atao zay zay indrindra no nanton'ny fivoriana androany tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny fivoarany teknôlôjia sy ny ambana misy ny fametrahana ny drafitra amin'ny fampandriana fahalemana trany fanazavana atrany ny tsy fandriam-pahalemana izay hianiana azovahana sy ny seho tamin'ny endrany maro eto amintsika.
Andrasam-bokany foana ny fivoriana toy ireny ka andrasantsika moa zany ny fiatraikan'izay amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ankehitriny fataoriana ny endreny ireo minisitra vaovao nanolotra ny drafitrasa heveriny fahalara-pamena ao anatin'ny departemanta tantany ny minisitra tsiraray. Minisitra telo no nanomboka izany omaly araka ny voatra nandritra ny filakevitry ny minisitra. Nisy ihany koa ankilan'izay ny fanendrena mpiasa-mpanjakana ambony maro sy ny fanafoanana didy mpanjakana ioty. Tao anatin'ny efataona nitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, intelo niova ny sekretera jeneraly eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblikan'i Madagasikara, noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra omaly, ny didim-panjakana manendry ny Fanoiza Claude ho sekretera jeneraly vaovao. Mbola olana eo amin'ireo tantsapam-boly ny tsy fananana karatany, tsy nahitana vahaolana hatramin'izao ny tsy fanjarizakafo any atsimo, ary mbola maro ireo tokantrano tsy misitraka jiro ara-dalàna ankehitriny. Taorian'ny nanendrena ireo ministra vaovao, ao anatin'ny enim-bolana ho avy no anatanteran'ireo ministeran'ny drafitrasa, izay hiverina lara-pahamehana ao anatin'ny departemanta tantanin'ny ministra tsirairay. Ankoatra ireo teboka lehibe ireo, nisy ihany koa ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa sy ny fanafoanana didim-panjakana nandritra ity filan-kevitry ny ministra omaly ity. Lafomba vao hafa kosa indray dia tsy azo ialana ny fampivoarana ny nomerika raha tiana ny ampandroso. Hoy ny ministra tompona andraikitra raha nitafa tamin'ny mpanao gazeta mikasika ilay ATDA. Andiany faharoa ambin'ny folo izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao, ny assise de la transformation digitale en Afrique izay ompana bebe kokoa amin'ny tanora amin'ity taona 2024 ity. Gaëtan Andrietsilavo. Ho tanterahana eto amintsika ny 2020 sy ny 20 Mey ho avy izao ny ATDA na ny assise de la transformation digitale en Afrique, andiany faharoa ambin'ny folo, raha toka tany Maroka ny andiany faharaiky ambin'ny folo ny taona lasa. Vahiny avy amina firenena maro, hatrany amin'ny 700 isa no andray anjara amin'izany, ary misy sa 430 ireo ministra afrikanina misahana ny numerika andray anjara. Omena tombony bebe kokoa ny tanora amin'ny fotoana io, araka ny lohevitra no safidiana. Fantasika fa ny tanora malagasy dia latsaky ny 20 taona ny 20 isan-jato ny tanora malagasy ka ty Afrika zany, et en particulier de Madagascar dia ny fahatanonana mihitsy no tena antoko ny fampandrosoana ny Madagasikara ka any isika izahay eto amin'ny ministera no mitondra ihany koa ny fahaiza-manao amin'ny fampiasana amin'ny sehatry ny fampianarana ny ireo tanora malagasy io, izany hoe ny resaka vulgarisation antika, démocratisation de l'usage numérique, fampiasana internet, ny fanaovana développement logiciel, développement informatique sy ny sisa izay tsy voatanjako eto. Tsy azo hitovirana, antoky ny fampandrosoana ny fampivoarana ny numerika raha ny fanazavana, ka ezana ny anatsara sy anitatra izany bebe kokoa eto Madagasikara. Isan'izany ohatra ny digitalisation, izay efa nazona tombony maro raha tsy laza afatsy ny eny amin'ny université. Raha nanao tsika ny fametrahana ny resaka pourcentage ny économie vita tao anatin'ny herintaona dia eo amin'ny 12 milliards d'ariary. 12 milliards d'ariary satria fantasika fa misy mpianatra tsy mpianatra. Misy fanararaotana ihany koa eo anivo ny anjery manontolo amin'ny fanaovana ataontsika eo antso zay hoe na fitadiavana tombotsoa manokana hoe ao anatin'ny fametrahana an'izany processus de digitalisation ny paiement zany. Tsy anonona an'izaniza eto, tsy zay hoatsy ny rahantsika eto fa le fanazavana fotsiny ny mahatsara ny fametrahana n'izao teknôlôjia moderna izao. Sarotra ny manova ny toe-tsaina, ny fomba fiasa sy ny fampianarana ireo teknôlôjia vaovao hoy ny ministra tompona andraikitra. Na izany, tokony roso amin'ny fampiasana ny numerika isika ahafana mampivoatra sy mampandroso ny firenena. Isan'ny tafiditra anatin'izany ny fandraisana ny ATDA, andiany faharoa ambin'ny folo eto amintsika ny volana Mey ho avy izao. Fatontosa tamin'ity androan'ity ny fizarana ny lelavola ho an'ireo mpandresy tamin'ny fifananana e-sport Telma. Andiany faharoa tapitra omaly alina ny fifananana izay nandraisany tanora maro anjara. Afaka iray volana no itony andiany fahatelo araka ny nambarany mpikarakarany hetsika fitiny kolona. Tanora maro no nandray anjara tamin'ny fifananana e-sport andiany faharoa no karakarain'ny Telma.
tanjona amin'ny fifaninanana amin'ny famoahana ireo tanora malagasy manampahaizana amin'ny fikirakirana ny e-sport izay nahitana sokajy roa samihafa, ny Excelsior e-sport series ho an'ireo mpilalao mitokana sy ny Telma e-sport series ho an'ireo mpilalao anatin'ny vondrona. On a commencé en avril 2022, ni première édition, ary tapitra tamin'ny juillet 2022. De deuxième édition nanomboka tamin'ny octobre 2022 de tapitra Omaly ilay izy, Omaly alina. Au total amin'ny console plateforme PS4 125 participants uniques zany ilay izy, de amin'ny Dota 2 146 participants uniques, de ny League of Legends Wild Rift 56 participants uniques. En fait ny tanjona amin'izao zany azo lazaina hoe atao séquencena tsara zany le any anankiray. Amin'izay zany misy compétition foana ny mpilalao rehetrarehetra, de ny objectif koa zany de mba mikasika ny karazana jeu rehetrarehetra zany, jeu na console PS4, jeu amin'ny PC, de jeu mobile. Afaka iray volana sy tapany eo no iverina ny andian'ny fahatelo amin'ny lalao e-sport izay karakarain'ny Telma, lalao izay ahafahan'ireo tanora miditra amin'ny sehatry ny matianina sy ny fifaninana iraisam-pirenena goavana. Vola mitentina 4 tapitrisa ariary no nozaraina tamin'ireo mpandresy ny e-sport tamin'ity andian'ny faharoa ity. Fandray anjara mivantana amin'ny fanaramaso ny fividianana izay atrihan'i Madagasikara amin'ny volana Desambra izao. No anivon'ny FFKM hoy ny famakafakany gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Isan'ny fikoanan-doham-pirenena hiantsony ireo erivelona rehetra eto amin'ny firenena mialohan'izay raha ny fanazavana trany Hilary Nasoniaina. Concertation nationale, la FFKM jouera-t-elle au branle-tout? Io indray no lohateny lehibe isarian'ny gazety Antsoratra Madagasikara Matin Hebdo ny mpamaky azy amin'ity gazety laharana fa 720 ity. Taorian'ny fionan'ny birao vaovao izay tarian'ny pasteur Irakoami Andriamasoa nyity taona 2022 ity. Nanao fanambaranany amin'ny fahavononany sy ananganana vondrona anaramaso ny fividianana ho tanterahana eto Madagasikara ny FFKM. Isan'ny fikoanan-doha-pirenena ho karakaraina, iantsona ireo erivelona rehetra eto amin'ny firenena natotosana izany, ampiasan'ny fomba rehetra ananany ve ny FFKM. Io no voaboasan'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Matin Hebdo amin'ny page 405. Une fille éduquée, une femme autonome, garante du développement durable. Io kosa no lohateny namehezan'ny fankalazana ny valomartsa omaly andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Ao amin'ny page 7 no hitondran'ny Matin Hebdo ny antsipirin'izay. Tahaka ny mazatra ho hitan'ny mpamaky azy ato anatin'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo, page faharoa ihany koa ny iny vaovao. Fividianana filoham-pirenena miavaka noho ny traikefa ny filoham-pirenena Pernas hoy ny lohateny anatin'izay. Fa ny mombamomba ny mizana, ny fanamboarana azy sy ny fanaramaso azy ireny, fa indrindra ny fahaizan'ny olona ankehitriny mikirakira ka mangala-danja indray no entin'ny fandaharana lalino izay vokarin'ny Cool TV FM amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 7 sasany alina. Fa isidina vetivety any Fianarantsoa isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy dia hita firy intsony any an-tsena amin'izao fotoana ny akondro raha ny ao zava-misy any Fianarantsoa. Somary lafo kokoa ny vidiny ho an'izay mpivarotra manana azy amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana. Vokany mirona amin'ireo voankazo hafa ny ponina any an-toerana ankehitriny. Aingo rakotony Rina Kolo Fianarantsoa. Fotoana fiakaran'ny vokatra indrindra fa ny voankazo izao amin'ny faritra Tsinanan'ny Nosy iny. Ary maro arak'izany ireo fianakaviana no mivelona sy manao asa fivelomana mihitsy amin'ny fanafarana sy fivarotana ireny vokatra sy voankazo izay mampalaza ny faritra iny. Raha akondro ohatra no tena be mpanjifa sy nampalaza n'izany faritra Manakara, Marifary sy Sasinaka izany, dia tsy tazana firy intsony izany amin'izao satria mbola ao anatin'ny fanarenana ny famokarana izany ireo tantsahany an-toerana. Amin'izao lasibatra tokoa mantsy tamin'ny fandalovan'ny rivodozam-batsiray iny ny akondro, ary amin'izao vao manomboka manarina izany izy ireo. Fa na izany aza dia mbola maro ireo vokatra mampisongadina an'iny toerana iny no efa manomboka miakatra eny an-tsena amin'izao, toy ny fripay, ny zevi na ny sakô ny ao an-drenivohitra, ny zavoka sy ny kôkô ary ny mangahazo diadina. Mitaraina ho maty antoka nefa ireo olona izay manao ny asa fivalomana aminazy io satria maro ny vokatra ary azo lazaina fa mora ihany nefa. Fa eo amin'ny sarandalana amin'ny fitanterana ireo vokatra ireo no nahitana fiakarana ka miteraka ny fahalafosany ny vidin'izany vokatra izany. Vokany lafy ihany koa ny amarotana azy ka tsy zakan'ny fahefa mividy dia izao miteraka fahasimbana izao. Hany ka tsy maintsy mivarotra masokarena izy ireo ampiverina ny volana ampiasaina. Ny akondro manta zany dia io zany vokatra ny sisan'ny basiray io madinika be io
dia io zany dia efa lefa 500 agny arakaraka ny prix-ny akondro arakaraka ny tarehan'ny akondro zany anaovana azy misy 500 misy efa 100 satria ny sena raso efa ny fora-paisy ny jevis ny zavoka zany ny tena namoa amin'izao fa olana sedrain'ireo mpivarotra voankazo izay tonga mivantana avy any amin'ny faritra tsinanana iny koa toeram-pivarotana izay nametrahana azy ireo misy mihitsy ary moa ny tsy manana toerana ivarotana ka saika simbarak' zany ny entana tombono an'ny faritra Matsaitrambony ny fisian'ireo faritra izay afaka mamatsy vokatra sy voankazo izay tsy fahita firy any amin'ny faritra sasany nefa dia azo tsy faina eny an-tsena isan'andro fa tokony homena lanja ihany izy ireny satria dia hita fa manampibetsaka eo amin'ny tontolo ara-tsakafo ny isa-tokantrano ny fisiany ireo vokatra ireo. Anyvelany kosa indray dia nisehoana fanafihana omaly alina atao amin'ny fiangonana vavolombelon'i Jehova atao Ambory. Tanàny iray ao avaratry Allemagne raha ny antotanisana avoaka ny ampitandro ny filaminana. Tafiakatra valo ireo namony ainy tamin'ity androany ity namony tena kosa ilaina vandoza. Minitra vitsy taoria ny ahafatongavany mpitandro ny filaminana. Ny ororony tao Hamburg, tanàna iray ao avaratry Allemagne, minitra vitsy taoriny ilay fitovirana nafaty sy nandratra olona maro omaly alina tao amin'ny fiangonana vavolombelon'i Jehova. Raha iverenana omaly alina tamin'ny 7:4 nisy nanafika ny trano fiangonana vavolombelon'i Jehova tao amin'ny tirihana misy telo ity. Raha mbola teo am-piangonana Europina nandritra izany, fotoana fohy taoriny nitranga, tonga tao an-toerana ireo mpitandro ny filaminana ka nirosaingana tamin'ny famonjena ireo naratra mafy ary koa namoaka ireo naratra hafa. Nitsoaka tamin'ny rihana voalohany avy hatrany manoloana izany ilay lehilahy vandoza ka namony tena raha vao tonga ny mpitandro ny filaminana. Ity farany izay tsy iza fa mpikambana nahatra teo anivony fiangonana vavolombelon'i Jehova teo aloha raha nambarany gazety iray ao Allemagne. Mifarany etoeny koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao hankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay tao anatin'izay ora ray katroka ny tondrana ny fampalalam-baovao zay mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tombo kilasy tombo vaveloma tompoko. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.